Ankoay, Vorobe, Voroholo, Voromahery Malagasy, Pygargue na Aigle Pêcheur de Madagascar, vorona ao anatin'ny vondrom-pianakaviana Accipitridae, ao anatin'ny Haliaeetus, karazany vociferoides, vorona mpihinana nofo na rapace, lehibe indrindra eto Madagasikara. 70 cm eo ny halavany, hatramin'ny 20 cm ny fivelarany helany, mahasasesy hatramin'ny 3 kilao sy sasany ny lanjany raha vavy, 2 kilao sy sasany raha lahy. Mivolo mainty na maitso antitra ny vorona ankoay. Volon-drabony no misy fotsifotsy mivoaka rehefa manidina. Foto-tsakafony ny trondro, indrindra ireo azony hazaina, mpiaina amin'ny halalina 5 cm anaty rano. Hohaniny koa ny drakaka, karazan-tsokatra an-dranomamy na an-dranomasina ary ireo voron-drano iray vondrona amin'ny ganagana. Faritra andrefana sy avaratra andrefana Madagasikara avy ao amin'ny faritra diana hatramin'ny 100 km miditra anaty tany no misy ny vorona ankoay. Ao amin'ny distrikany Antsalova no tena betsaka azy. Anisan'ny mampiavaka azy amin'ny vorona sasany ny fandraisany lahy sy ny vavy fikarakarana akany fonenana, manomboka eo amin'ny fotoam-panatodizana anelanelan'ny volana Mai sy antsasaky ny volana Jolay, indraindray hatramin'ny volana Desambra. Tsy mihoatra ny roa ny atodin'ny ankoay vaviny. Aorian'ny fikotrehana mandritra ny 70 andro eo no fohy ny zanany, manomboka manidina rehefa feno 80 andro. Ny fohy voalohany ihany no velony, tsy fampitsakafo matetika no mahafaty ny zanany faharoa. Faharavany atiala, ny fisiany dorotanity, fitombony toeram-pambolena miteraka fihinany haza foto-tsakafony, fiazanana fampiasana azy amin'ny fomba amam-panao ary fanondranana antsokosoko no mahasokajim-borona ampotomotin'ny fahalanina tamingana azy na CR araka ny sokajin'ny Union internationale pour la conservation de la nature. Ankoay zegny baka Voromahery Malagasy izy io. Asa azontsika honogno fa tamin'ny 2013 efa 287 sisa tavela isanazy amintsika Madagasikara maventy be ty. Tsy aizy eo ty na ny heny na ny tombo. Imagine izy ko misy mandroboka tragnontsika io, misy magnôro tragno iaignatsika io, meo hanigninao, me fanagnananao, asa jusqu'à mizanikanao aby sagnatria ny vava. Mety ho avy fasahiragnane, ijaly atsika. Ary mety afara jusqu'à fahafatesagna aby. Ke, karaha zegny koa ataon'ny biby agnaty ala agny io, aty ala misy amintsika fanagnanatsika eto Madagasikara. Izy ko misy mandroboka karaha zegny koa zo misy magnôro, mijaly koa irô, maty irô, de baseky zalahy idoro tanety ke magnentana atsika jiaby avako aby mba ikarakara ny atiala zay misy amintsika hagny tsy andoro tanety eky atsika mba ampitombo taranaky ny ankoay izay Voromahery tsisy eky koatsy amintsika eto Madagasikara. Ankoay, Vorobe, Voroholo, Voromahery Malagasy, Pygargue na Aigle Pêcheur de Madagascar dia vorona zanatany tsy tanaiza naiza afa-tsy eto amintsika na endémique eto Madagasikara.